satria fitiavana mahabidio teo n'Andriamanitra ary fahazavana mahabidio anao ndreto zay mpanota mahandro nefa nasoavinao nansonao nafidinao tonga mpianatra ao mpandova fiainana ampio zay am'ty fotoana androany ity mba handray ny fitariany fananao andray ny fanamaiza-pahasoavana zay atolony ka vaova olom-baovao nateraky indray ka hivelona mifankatiavana dia ny fitiavana zay mitiavanao anay ka dia tario ny fitaovavahana Jesosy ampiteneny ny mpanomponao ary sokafo ny fonay bebaka anaiky ny sitrapona rehetra ieky heloka iforotra anaiky tateraka ny lalana sitraka izorany olonao ka dia amboaro izahay miteneny Andriamanitra fa miaino izahay mangataka amin'ny alalan'i Jesosy Tompo sy mpamonjy Israely. Amen. Oka horentsika ny ten'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny Matio toko fahafito. Matio toko fahafito andiny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny dimy fahaefatra ambin'ny folo. Matio toko fahafito andiny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny dimy fahaefatra ambin'ny folo. Toy izao nivakin'izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tontsika. Ho amin'izany na ina tianareo ataon'olona aminareo dia mba ataova aminy kosa tahaka zany. Fa izany no lalàna sy mpaminana. Midira ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalan'izay mankany fahaverezana ka maro no miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalan'izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Ve masonao manamasinana ny famarinana fa nitenao ny famarinana. Amen. Rehetra vona malala ao amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy antsika sy Jesosy Kristy tombotsika. Amen. Ny torotentsika androany zany dia mahakasiky riny atao hoe ny fitsipika volamena na hoe la règle d'or. Ina zany fitsipika volamena zany? Dia hoe ninina zavatra tianao ataon'olona aminao dia mba ataova amin'ny namanao kosa tahaka an'izany ary zany ihany ny hevitry ny sotra masina. Zay zany ny torontsika androany. Misy zavatra tianao ataon'olona aminao dia zay no ataova amin'ny namanao ary dia zay ny atao hoe hevitra ny sotra masina na hoe ny lalàna sy ny mpaminana. Tenin'i Jesosy tombotsika moa zany. Jesosy no mandidy atsika amin'izany zavatra zany. Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy petipetina na maizina amin'Andriamanitra fa mazava izy fitiavana izy ary ny fanjakan'Andriamanitra koa dia fanjakam-pitiavana. Ary dia didin'Andriamanitra koa ny olona rehetra zay hivavaka dia tsy maintsy havozina, tsy maintsy ateraky ny ray atao olom-baovao izy tsy maintsy miova toetra, tsy maintsy miova koa ary manahaka an'Andriamanitra zay rainy. Ary izy moa ny olona zanaka tsy hanahaka ny ray aman-dreny ary raha olona misy zanaka tsy manahaka ny ray aman-dreny dia zaza sara izy fa tsy zanak'Andriamanitra izy. Ary mifankatiava ianareo satria zany amantara olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatiava. Didy vaovao ny hoeko anareo dia ny ifankatiavanareo. Zany fatarona mpianatra anareo raha mifankatiava. Dia tsy maintsy zany obligatoire. Raha misy olona kely kristiana tsy maintsy miova izy, tsy maintsy mandan-tena izy. Ary zazavy zany rehefa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenatsika satria mpanota asika. Raha misy olona mandeha misaina fotsiny na amin'ny heriny manokana dia tsy havita leminina ny fanjakan'Andriamanitra izy ary mifatiantoka izy. Zany lalana zany ho an'ny mpanota nefa dia lalana tery. Tery zany lalana zany ho an'ny mpanota. Satria tsy mora aminao zany andeha mididim-pitiavana zany. Satria tsy maintsy finoana no andehanana amin'ny tanana zany. Finoana mitody amin'Andriamanitra aloha, mijery an'Andriamanitra ary mandray avy amin'Andriamanitra. Zay zany zava-dehibe ny fivavahana dia ny mandray. Dia ny atongavanao mahantra aloha, mahantra, tena mahantra. Tsy manana ninina anao ny amin'ny zava-panahy ka mitodika amin'Andriamanitra, mijery an'Andriamanitra ka mangataka amin'Andriamanitra ary manaiky handray amin'Andriamanitra ny fanomaizana anao. Zay zava-dehibe mitiaro laby tia dia ny anekenao ho mahantra. Tsy manana ninina ny amin'ny zava-panahy ary ny anekenao fa mpanota tena maloto
tena boka ary tsy mahay nenina ny fanjakan'andriamanitra ka handatena hanaiky ny finoana hanaiky handray amin'andriamanitra manaiky ny hamboarin'andriamanitra manaiky ny hodiovin'andriamanitra ka ho tonga tahaka ny zazakely tsy mavita nenina ka mangataka amin'andriamanitra karaha zany no izy dia finoana no andehanana ary ny finoana no andraisanao zavatra maro amin'andriamanitra ny finoana no atsapanao fa mpalota ianao finoana no atsapanao fa lehibe andriamanitra finoana no azoanao miforotra anatr'andriamanitra sy mandatena tanteraka manao départ amin'ny kilometre 0 ianao ka eo no lalanao no vao mandeha indray mizotra dia lalan'ny finoana zany ka amin'izany finoana zany no handraisanao ny fanamasina fanamasina no fampianatra anao fanamasina no hampikeloka anao fanamasina no hanome fanoezam-pahasoavana anao ka noho zany dia tsy maintsy miditra amin'ny vavahady ety ianao ety ny vavahady inany mahety azy satria ray ihany izy io ny lalana tsy misy idirantsika rehetra ary ny vavahady dia jesosy dia vavahady zaho no vavahady araka dia jesosy raha zaho no idiran'olona dia hovonjena izy ka dia hitra sy hivoaka izy sady azo hanina izy Jaona 1 moa zany dia fasivy zany jesosy no idiranao jesosy ilay voahombo ho anao maty ho anao dia tsy mendrika ho voahombo izy fa no fitiavana dia voahombo izy ka ho zany jesosy no vavahady idiranao jesosy no hinoanao ary tsy ny vavahady ihany no ety satria ray ihany dia jesosy fa ny lalana koa dia ety satria tsy maro ny lalana dia be ny fivavahana fa lalana ray ihany dia jesosy no lalana araka an'izao efatra folo moa zany dia nindriny fahiny manao hoe zaho no lalana ka jesosy no tsy maintsy lalana midiranao ka tsy nihevitrao na ny sainao na ny programanao fa jesosy no vavahady ary jesosy koa no lalana zay idiranao zany vavahady sy lalana ety idiranao zany dia tsy maintsy afoisanao ny zavatra rehetra tahaka n'olona avy amin'ny voyage moa zany tonga miditra amin'ny tanànany Jerosalema ao rehefa alany any dia mihidy dolo ny vavahady rehetra fa vavahady kely fotsiny idirana ao an-tanàna amin'izany fotoana zany dia le atao hoe tsiro zay ny anarany dia fanjaitra moa zany fa tsy tsiro fanjaitra zay ny anarany vavahady kely idiranao ka raha miaraka amin'ny chameau-nao avy any am'izao moa tsy dia misy chameau ampiasainao zao fa voatirana ampiasaina am'izao fa aleoantsara zany tamin'izay fotoana teneny José dia mihidy dolo vavahady rehetra ao manda dia ny amin'ny tsiro ihany ny voa dia miaraka amin'ny bagage rehetra ianao dia tsy tafiditra fa raha forcena miaraka amin'ny bagagenao dia tsy tafiditra ao anao ary tavela ao velany ianao dia ho azo ny fahavalo amin'ny alina ao velany dia ho maty ao fa noho zany dia tsy maintsy afonao dolo ny bagage rehetra dia ianao no misisika dia misisika vavahady ety dia ny vody fanjaitra moa zany misisika ao dia hita fiainana ianao tafiditra ao an-tanàna amin'izany vavahady ety zany vavahady ety moa dia jesosy zay voahombo amin'ny fijaliana amonjy antsika izy no misisiantsika dia jesosy zay maty nandatena dia nanaiky ny fitapona rainy ary dia maty ho antsika izy mba ho famonjena antsika sika koa zay miditra amin'ny jesosy dia tsy maintsy mandatena koa tahaka ny jesosy ka hiditra amin'ny didim-pitiavana ary ny didim-pitiavana dia zao ho tian'andriamanitra moatra ny zavatra rehetra ho tiany namanao tahaka ny tenanao ina tolo ny zavatra tianao atao aminao amin'izao maraina zao isaintsainao kopetrana ina dolo ny tianao atao aminao ary zavatra rehetra tianao atao aminao io no atao amin'ny namanao fa ny tian'ny mpanota tsy araka an'izany fa raha olona tsy mibebaka dia tsy alala mihitsy na misitrak'Andriamanitra satria ny zavatra tiany dia ho anazy dolo ny zavatra rehetra anazy dolo ny voninahitra rehetra anazy dolo ny tanjaka rehetra anazy dolo ny zavatra rehetra tahaka an'izao nefa tsy sitrapon'Andriamanitra zany fa ny sitrapon'Andriamanitra dia nitiavanao ny namanao tahaka ny tenanao ary zay ihany ny lalàna sy ny mpaminana zay ihany ny didin'Andriamanitra ka hiroso amin'ny fitiavana
ary io ny zava-miafina lehibe mafiangonana ny fiangonan'i Jesosy ao no manjaka ny fitiavana ao amin'ny fiangonan'i Jesosy ihany misy an'izany fifanompoan'ny mpiralahy ahoana zany fifanompoan'ny mpiralahy zany hanao ny namany tahaka ny tenany ary zavatra irinao ny tenanao io no ataovy ho any namanao satria tahaka amin'ny Jesosy tsy nanao ny zavatra niri ny tenany fa nanao ny zavatra nirinao izy dia nentanao fiainana io no nataon'i Jesosy ka maty Jesosy ary misy olona teo mpivavaka dia sarotra ny lalana zay aleany eto amin'izao tontolo izao iainantsika dia malalaka ny lalana satria afaka manao sitrapony deo ny olona rehetra amin'izao andro lala zao dia matory izy manao sitrapony izy maka voatory izy dia tsangatsangana amoron-dranomasina izy ary manao zavatra mahafalifaly ny tenandrehetra izy tsy anomenao 10 € anao mba meky amin'ny 10 € rahangaha tsy omeny ianao fa ny sitrapony malalaka no atao dia ny sitrapony tenany fa tsy tahaka an'izany ny sitrapony Jesosy sy ny fiangonan'Andriamanitra fa ny fanompoantsika ny fanampiantsika ary zao koa sitrapo koa mandà fahotana zay zany matera sitrapo mandà fahotana ao anatintsika ao dia be lehibe ny programme ny fahotana ao anatintsika ao nefa reo dia tsy mety ho lavina zay zany ao anatintsika ao ny akamoana hivavaka ao anatintsika ao ny filana samihafa ao anatintsika ao ny karazana ota samihafa fanandratantena dia fiavonavonana dia fanaovana sitrapony devoly fanaovana sitrapony zao toy zao dia tena ankasitra ny nofo zany rehetra zany ary raha nifevitra nofo no jerena dia nifevitra nofo misotra masina dia inona ozy fahafatesana nifevitra nofo io no arahanao malalaky io lalana io ary maro no mankany fa raha ihany ny lalana dia Jesosy sarotra hita io fa tsy maintsy olona mitariky anao voatoy amin'izany olona zay mitory ny filazantsara ny ten'Andriamanitra ihany mitariky anao ahitan'i Jesosy io ary raha ianao tsy miheno ny ten'Andriamanitra satria ao ihany ahitana ny lalana io ary raha ianao tsy miheno ny toro-tena taon'olona efa mino dia tsy ahitan'izany lalana zany ka lalany toro-tena fampianarana misotra masina famakiana azy sy fandiniana azy ao hitana zany lalana zany satria zany lalana zany dia mifanohitra amin'ny raison mifanohitra amin'ny hevitra zao tontolo zao fanohitra amin'ny programmanao ka sarotra no ahitana azy ka tsy maintsy mangataka ianao ny fitaliany fanahy masina mba ho hitanao zany lalana zany ary na efa mivavaka azy anao mety hitana zany lalana zany na fa mivavaka azy satria mila fitaliany fanahy no hitariky anao raha hevitra olombelona ihany tsy ho hitanao zany lalana zany dia tsy maintsy mila ny sain'i Kristy ahitana an'izany satria ny hevitry nofo tsy ahitana an'izany fa ny anomboana azy dia finoana ary efa manomboka ny finoana ny point faharoa dia fibebahana finoana fibebahana tanteraka tena fandavantena tanteraka zany fibebahana tondra fandavantena tanteraka tena fonao ny hevitrao rehetra ny programmanao rehetra foananao zany tsy ekenao zany fa tsy maintsy ilana fandavantena zany ka eo no hanjakan'ny fitiavana zay fiainany fiangonana fiainan'olona masina raha misy olona masina dia tsy maintsy fitiavana no mameno azy zareo no fonao raha mbola tsisy fitiavanao dia tsy mbola fiainan'olona masina zany fiainan'olona masina tena feno fandavantena fantandolo ny hevitra ao aminy nefa laviny daolo zany rehetra zany ary zay natao hoe lalantery tsy maintsy idiranao raha teo mpianatra ny tompo ianao raha misy olona teo mpianatro dia niasa atao koa no ataonao Jesosy ary tsy maintsy manana ny sain'i Kristy izy ary ka ny teny apôstôly hoe izahay manana ny sain'i Kristy dia lalana fandavantena zany lalana fanompoan'ny mpiralahy zany lalana fifanohanana zany dia dipitiavana no iainana amin'izany ka ety zany lalana zany satria lavina ny fahotana zay rehetra tsy avy amin'ny fitarihan'ny fanahy fa fahotana hevitra fahafatesana dia tsy maintsy ho lavinao zany nefa reo lalana fahotana reo dia tena mila ameno anao tena mila isurberger ny fiainanao manontolo zany lalana fahotana zany ka ny kristiana dia olona miaramila tsara ny Kristy miady ka olona mivavaka dia olona miady
tsy maintsy misy fandavantena, tsy maintsy mitondra fiadiana. Ny fiadiany dia ny zavatra entina dia ny ten'Andriamanitra hoentiny miady amin'ny saina zao toy zao, hoentiny miady amin'ny fahotana, hoentiny miady amin'ny feo rehetra omeny devoly azy, satria ny fevitry ny devoly dia tempihemotra anao. Ny fevitry ny devoly dia ianao no karakaray, ny fevitry ny devoly ianao no asandatra, ny fevitry ny devoly dia mampifaly ianao amin'ity fiainana ity. Nefa ny fevitry ny fanahy kosa dia fandavantena ngezabe, mandany hevitry ny nofo, mandany feo ny satana rehetra. Ny hevitry ny satana dia fifandrafiana, ny hevitry ny satana dia fitiavantena, ny fevitry ny satana dia fanandratantena, fa ny hevitry ny fanahy masina dia fanadinoantena, manadino ny tenanao. Tsy mibanjina zavatra hafa afa-tsy Jesosy le namonjy anao. Ninia tsy afatitra zavatra hafa aho, o Paoly apôstôly, afa-tsy Jesosy Kristy dia izy zay voaomby teny fizarana. Jesosy nividy aho tamin'ny rano, Jesosy maty aho teny fizarana. Ka raha misy olona tonga mpianatra, tonga kristiana dia lasa ny zavatra rehetra taloha, adinoana zany rehetra zany fa fiainam-baovao no idirana, fiainana isian'ny fanantenana an'Andriamanitra, mibanjina ny zavatra ny ambony, mitafy ny toetra n'Andriamanitra dia ny toetra ny Kristy dia fitiavana, famasinana, ka ilana fandavantena lehibe zany ilana fangatahana amin'Andriamanitra zany, tsy vitanao zany, fa tsy misy miteny amin'Andriamanitra ma hoe omeo aho Andriamanitra io, omeo aho, tsy manana mahantra, malota, tsy mendrika, feno fitiavantena, feno firereana, feno fiavonavonana, esory aminy bitoro zany Andriamanitra io, atao mitafy ny toetra vaovao dia ny fanomeza ny fanamasina dia zava-panahy. Koa raha misy olo ao Kristy dia tsy maintsy misaina ny zavatra ao ambony izy, fa efa maty izy, maty amin'ny sitrapony rehetra izy, fa velona kosa izy amin'ny fiainam-panahy dia fanomezana izay omeny fanahy masina. Manahoana ry havana ny programanao, manahoana ny lalana efa izoranao amin'ny fiainanao, manahoana ny zava-miafina ao anatin'ny fonao, manahoana ny zavatra tafinao, mitafina ianao, tafy an'i Jesosy ve ianao, tafy ny fanahiny ve ianao, hita fa olona vaovao ve ianao, matanjaka ve ianao amin'ny zava-panahy, matanjaka ve ianao, manana fandresena ve ianao, dinio ny fiainanao ka fantaro tsara na efa miditra vavahadety ianao sa mbola malalaka ny vavahadidiranao, fantaro rehefa mizotra amin'ny lalana ety ianao, ary ny fanjakan'Andriamanitra dia ombana, tena misy combat miakanazy, ary mandrobaka azy dia maka azy ankeriny, tena mandrobaka azy, miravira moa zany raha teny Fransay, il faut le ravir, tena zany miravira zany dia mampiasa hery, tena ilana fandavantena zany, fandavantena manaraka ny tompo amin'izay aretanao hatramin'ny farany, ary amin'izany dia be ny fahavalona dia manosika anao, be ny fahavalona miady aminao, nefa tsy maintsy mandresy ianao, ary tsy maintsy mitody hatramin'ny farany ianao satria Jesosy mampandresy anao, Jesosy ao aminao, ny fanahin'i Jesosy ao aminao. Ka dinio tsara ry havana na mitoetra amin'ny finoana ianao na tsy, voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka, ary fanahy masina Andriamanitra ray marina isaky indrindra ka mandrakizay. Amen. Vavaka isika Jesosy eo tsapanay tokoa fa tsy mora mivavaka, satria raha milaza ny tenany voindry zay hita fa adala tokoa izahay, ary milaza ny tenanay fa mahery zay dia malemy izahay, fa ny herinao ny tanjakay, ary ny fiadianao nentinay mandresy, dia tahiny fitampavahana ataon'androany Jesosy eo mba kristiana matanjaka, kristiana tirana malagasy dia olona mivavaka, olona tia an'Andriamanitra, olona mifikitra amin'Andriamanitra, ary zay tsy novelona ianao novelona aminay ka mangataka ny fanahy masina izay mba omenao anay, mba azoanay mandintena sy mibebaka ty andro ity. Ianao mivavaka Andriamanitra rainay eo, mangataka aminao izay anarany sy ny tompo sy mpamonjy anay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'ny Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiresana amin'ny fanahy masina. Amen.